Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akafaliana trano no alorana anao any vaovao mahakasika ny mety toetriny andro indray ary amin'izao takariva izao. Tonga dia atolotra avy hatrany ny mandrafitra ny mety toetriny andro araka ny efa natsidika amintsika hatramin'izay. Hatry ny maly moa zany dia ny tsiodrivotra avy aty avaratra andrefana no azo vahana zany amin'ny ankapobeny aloha ato anatin'ny 3 andro manaraka hitoetra zany ny oram-baratra faritra maro manerana ny nosy aty amin'ny farany atsimo manomboka ny rapitso no somary isinda kely izay resaka oram-baratra izay fa ny ankoatr'izay kosa dia saika ahitana oram-baratra fitokotoko avokoa ny toerana rehetra manerana ny nosy. Ny maripana kosa dia hiakatra tsikelikely hatrany ao anatin'ny 3 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny atsipiriany ary ny toetriny andro ho an'ny rapitso maraina zany dia misy hatrany aloha zany ny orana izay nikisaka avy any an-dranomasina mamonjy ny molotsiraky ny faritra melaky sy ny faritra menabe. Misy tandrifin-drahona ihany koa ty amin'ny faritra atsimon'Antsinanana sy taolany aro iny. Ny ankoatran'izay aloha dia somary mandraondraona ny ilany andrefan'ny avoatany sy ny tapany atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny dia fandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa ho an'ny toetriny andro rapitso izay ihany dia misy ny oram-baratra zany araka ny ambarantsika aloha saika manderana nosy aty amin'ny morotsiraky ny faritra boeny no ifandimby ny rahona sy masoandro torak'izany ihany koa ny morotsiraky ny atsimo andrefana sy androya iny. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana raha ny rapitso kosa indray dia 520 ka hatramin'ny 920 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany 30 eo zany 920 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana 920 ihany koa ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Andrefana nosy mafana indrindra kosa dia 30 degré Celsius mahefa tanàna aloha no ahitantsika izay raha toka tsy mafapana daholo amin'iny avaratra andrefana nosy rehetrarehetra iny. Toantsika ny toetriny andro ho an'ny zoma kosa indray dia somary maimaina aloha aty amin'ny atsimo andrefana androya anosy tapany atsimo faritra Iorombe iny torak'izany koa morotsiraky ny faritra Boeny sy Melaka dia fandimby ny rahona sy masoandro. Ary ankoatr'izay kosa dia ahitana oram-baratra mitsitokotoko avokoa miendrika orana malefaka izy aty amin'ny Analandrofo sy ny faritra Sava. Ny maripana ho an'ny zoma dia manodidina ny 920 ny aty amin'ny faritra Avoatany ambony indrindra, 1 ka hatramin'ny 2 ny morotsiraka Atsinanana, 3 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka Andrefana nosy ny mafana indrindra dia mbola maheva tanàna hatrany 30 degré Celsius manaraka azy ao Majanga sy Antsohiya 30 degré Celsius. Amarana ny toetriny andro ho an'ny sabotsy kosa indray ary dia somary miataka ho an'ny avoatany sy aty Atsinanana amin'ny ankapobeny ny oram-baratra ho an'ny tolakandro moa zay zany hoe somary maimaina zany raha ty amin'ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana androy anosy Iorombe iny ifandimby ny rahona sy masoandro maimaina ihany koa ny faritra Sava sy ny tendrony avaratra fa misy tandrifin-drahona ihany ho an'ny alina. Ho an'ny maripana voavinavina kosa indray ary dia manodidina ny 220 ka hatramin'ny 920 hatrany aty amin'ny avoatany ny ambony indrindra, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Andrefana nosy sy mafana indrindra dia 30 degré Celsius hitantsika izany any mahefa tanàna hatrany no ahitana izay. 30 kosa i Majanga sy Antsohiya. Dia izay indray toetriny andro misaotra anao naraka izay hatramin'ny farany manasona hatrany anaraka ny page Facebook Foibe famantarana ny toetriny andro ary ny YouTube Météo Madagasikara manaraka indray ary veloma tompoko.